Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vavo. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuloajiv. vous présente Ni Vavo. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Na spaghetti na macaroni, cozinhando, sabe? Manolotra anao ny vaovao. Afatra nampitaina nandritra ny famaranana ny fivorimbeny synodam-paritany Antananarivo andrefana ny hoe andao hiazakazaka amin'ny fanaparitahana ny fitoriana ny filazantsara. Nofaranana tamin'ny fanompoam-pivavahana sy fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fivorimbeny ity synodam-paritany ity natao teny amin'ny kianja munisipaly Alarobia. Manao toy vakana ny antso ataon'ireo tompon'andraikitra iny fotony any amin'ny faritra atsimo manoloana ny fiverenana ny Kere saingy atreto tsy misy ny fandraisana andraikitra entitra avy amin'ny mpitondra fanjakana. Toy ny tranga ao amin'ny distrika Anambosary atsimo faritra Anosy miamahiry vaika ny fasika manototra ireo vola izay efa tsy ampiorana ny omby ihany koa lasa ny dalo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ora maro no lanin'ireo mpamily fiara any Frantsa tamin'ny fiafarany herinandro ity vokatry ny fitokoana nataony mpiasa ny rafin'ry. Efa mialany ny tahiry amin'ireo mpanjara solika amin'izao fotoana izao etsakilany ireo kompania roa lehibe any an-toerana nanambara androany fa itony hetsika ataony ireo mpiasa. Ary avy hatrany ny andindininy mahakasika ireo. Baolitra ny araba tompo lasy tompo vavy amin'ity aliny alahady fa 7 volana oktobra taona 2024 ity tonga sy ndreto ny fotoana ny fampalalamba avao ary asako ambarazana tompo lasy tompo vavy anaraka izany hatramin'ny farany ny pejy finono no entsika starana ny fampalalamba avao amin'ity alina ity. Ao iazakazaka amin'ny fanaparitana ny fitoriana ny filazantsara io no afatra nampitaina nandritra ny famarana ny fivoriam-beny ny sidonam-paritry ny teto Antananarivo andrefana ho an'ny fiangonana FJKM androany. Nofarana tamin'ny fitoam-pivavahana sy fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fivoriam-beny ny sidonam-paritany izay natao teny amin'ny kianja munisipaly Alarobia tamin'ny ity androany ity. Ny larana efsona mitorantsika ny Antsipriana zany. Ny fiarana tamin'ny fanompoam-pivavahana sy fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fivoriam-beny ny synodam-paritany ny Antananarivo andrefana. Isaky ny faran'ny herinandro ny volana oktobra no anaovana izany rano fanazavana ary indray mandeha isan-taona no anaovana izany. Teny amin'ny kianja munisipaly ny Alarobia no nanaovana ny fitaom-pivavahana ny maraina teo. Zava-dehibe ho an'ireo mpino rehetra ny fionana toy izao rano fanazavana. Fivoriam-be dia fotoana iombonan'ny rehetrarehetra aloha satria samy mba miparitaka manao ny asa rehetrarehetra any dia mba miombona misaotra an'Andriamanitra tamin'ny lasa ary indrindra koa anomanana ny taona ho avy satria efa manakaikaiky ny faran'ny taona izao. Eo zany ny fotoana izay andrindranay ny fitoriana ny filazantsara araka ny vinany FJKM hoe fitosy filazantsara i Madagasikara dia mandray anjara amin'izany amin'ny hazakazaka masina ny FJKM zany ny synodam-paritany Antananarivo andrefana. Eto daholo ny fitandremana manodidina ny 200 latsaka kely monja ny kristianina rehetra ny mpitandrina ny zanaka Antananarivo andrefana ny zanaky ny FJKM rehetrarehetra dia miaraka eto zay miara mitondra mibavaka ny rehetra amin'ny taona ho avy sy ny saotra an'Andriamanitra ny amin'ny farany. Misy afatra ampitaina amin'ny mpino rehetra mandritra ny fivoriam-beny synodam-paritany raha ny fanazavana ireo ampikarakara. Ndao hiazakazaka amin'izay isika fanapariahana ny filazantsara fa mila an'izany ty firenena ity, mila an'izany manodidina anao sy ny fiarahamonina any, mila an'izany ny Madagasikara ray amanontolo ary isika no natson'ny tompo amin'izany ka dia ifanometanana sy ifankaty isika ary izany no anton'ity fivoriam-be ity mba azahoantsika amin'ny fanafatrafatra tsara ho amin'izany hazakazaka masina izany.
tonga nanatrika ny fitaom-pivavahana teny amin'ny kanja munisipaly Alarbisy ireo mpino avy amin'ny FJKM efa nanomboka omalika asabotsy ny fivorimben'ny sinoda ary ny farana tamin'ny fitaom-pivavahana. Lafim-baovao hafa indray kosa manao tohivakana ny antso ataon'ireo tompon'andraikitra eny fotony avy any amin'ny faritra atsimo manoloana ny fiverenan'ny kere saingy atreto tsy misy ny fandraisana andraikitra entitra ataon'ny mpitondra fanjakana toy ny tranga any amin'ny distrikany Ambosary atsimo faritra Anosy miamahiry vaika ny fasika manotritra ireo voly izay efa tsy ampy orana eo ihany koa ny omby izay lasan'ny dalo raha ny fanazavana hatrany. Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity no efa fantatra fa ho mafy noho ny tamin'ny taona 2022 ny kere any amin'ny faritra Atsimo nosy noho ny tsy fisian'ny rotsakorana tamin'ny fitaopambolena teo. Ambolana maro izay no efa nampanino lakolosy ireo tompon'andraikitra isa-tokony fikambanana miany maolona misehatra amin'ny fanampiana ireo mponina any an-toerana izay mahita ny fiaratsiany toedrarà saingy tsy mbola nisy ny fisorohana sy ny fiatriana izany avy amin'ny fanjakana malagasy fa ireo teratany vahiny sy fikambanana iraisam-pirenena no manao izay ho afany. Ho an'ny distrikana Ambosary Atsimo faritra Anosy ny komina rehetra no efa ianjadiny ny kere. Mpamboly sy mpiompy ny olona Atsimo dia nefa le orana tsy misy. Roa zany hoe mba misy orana zany tamin'ny volana ity indray mandeha dia tena be fiavy dia rava daholo indray le na le tany ny azon'ny volena bageda zao teo vao manga totofan'ny fasika dia tena ohatran'ny cyclone mihitsy mifofofo ilay rivotra izay mbola manimba ihany koa le toerana azo volena. Ny omby lasany tsy matahotody. Ny commune 20 izay mandrafitra ny distrikana Ambosary Atsimo dia iharan'izay kere zay daholo. Tsisy avahana zany io vaolana rosony ity solombavambahoaka ity manoloana ny zava-misy any an-toerana ny fanaovana ny lahara-pahamena ny fambolena azo mifanaraka amin'ny toetany sy ny fiovan'ny toetrandro iadina amin'izay fisian'ny fasika mandrakotra ny tanimboly izay. Mila hamafesina zany mila apiana zay fagnampiana ny vahoaka agnatsimo zay dieny zao vao manomboka zao zany fa sao de hoe efa misy olona ohatran'le teo tamin'ny 2020 efa nisy maty vao taitra atsika menakavy. Raha mizara sakafo mitombo zany le fizarana sakafo agny mba misy pijery hany zay agnatsimo de mba tsy zara-potsiny fa mba omena andraikitra zany reo olo reo hoe ohatra mamboly hazo de io zany ohatra io fianakaviana anankiray io mba mena hazo de tsy omena izy amin'ny volana manaraka raha tsy voakarakarany tsara ity resaka hazo mba nomena anazy tamin'ny volana lasa ty zay zany mba tiako fatao satria lasa tolora-potsiny indray le olona tsy hiasa tsy misy zavatra miokipe anazy. Andrasana ny fanatanterahana ireo fampanantenany fitondram-panjakana ireo drafitra isan'ny tokony iadina amin'ny kere any amin'ny faritra Atsimo nosy. Azo atao tsara ny manao ny ekografia ny biby fiompy toy ny alika, ny saka, ny omby sy ny ondry. Tsy voatery ireo biby mitondra voaka ihany no afaka atao izany fa azo atao tsara ihany koa ny mijery ny zavatra rehetra ao anatin'ny kibon'ny biby raha ny fanazavana ireo mpikirakira izany. Efa misy ihany koa ankehitriny ny puce d'identification ho an'ireo biby afantarana izay rehetra momba azy. Hita amin'ny alalan'ny ekografia raha toa ka mitondra voaka ny biby rehetra saingy samihafa ny fitaovana ampiasaina amin'ireo biby raha ny fanadihadiana natao fa teny amin'ireo tobiby mpitsabibiby tsy ny voaka ihany no hita amin'ny alalan'ny ekografia fa hita amin'ny alalan'izany ny zavatra rehetra ao anatin'ny kibon'ny biby. Zakany mpitsabibiby rehetra ny sarany fanaovana ny ekografia ary ny fanazavana. Le nataontsika teo io zany ekografia abdo pelvienne. Ie, jerevana anazy hoe be voka ve izy sa tsy? Ie, voky izy, tsy be voky izy fa zay mihitsy moa zany verifiena androany hoe be voka ve izy sa tsy be voka dia tsy nahita an'le ampoule fœtale, tsy nahita an'le alika kely zany tsika teo. Ny spécial vétérinaire aloha, oui, fa indrindrindrindra ho an'ny petits animaux. Ie, fa raha ohatra zao hoe ny omby zany efa ao anatin'le grands animaux dia tsy adéquat amin'izay izy satria le sonde indray zany mahasamihafa an'izay fa io zany spécial ho an'ny petits animaux, ny alika sy ny saka dia ny ondry sy ny osy.
Akoatra izany, efa misy ihany koa fa ny puce d'identification izay atao amin'ny alika hanamorana ny fahafantarana azy raha toa ka avery ny biby iray hatrany fanazavana. Ny dokotera mpitsabo biby rehetra no afaka manao izany. Puce d'identification, puce électronique ilay izy aty amin'ny alika zany izy atao atsosokoditra. Ie, dia iny zany individuel iny, tsy mitovy mihitsy ny amin'ny biby rehetra fa samy manana anazy ohatrany hoe karapanondro izy amintsika olona. Dia oui, misy base de données zany adika mihitsy amin'izay hoe reto ilay information momba ilay alika dia micorrespondre amin'ilay tompony. Dia fantatra mihitsy hoe ty alika ty dia ihany. Satria misy information any anaty base de données mijeran'izay fa les scanners zany juste m'identifie fotsiny hoe tafitsofoka implanter les puces électroniques dia vérifier amin'ilay scanner hoe io tokoa ilay puce. Ny eto amintsika ny ASIM misy an'izay association des cynophiles de Mata. Izay no mitahiry ny base de données io. Misy dingana manokana araina amin'ny fivezivezen'ny biby toy ny saka sy ny alika eto Madagasikara makany ivelany na ny any ivelany maketo Madagasikara rano fanazavana. Nandritra ny fandalovan'ny generaly Pukulas Demostène tany Maintarano no nanaovana etsika fampafantarana ny sekoly akademia miaramila ao Antsirabe tamin'ireo mpianatra sy ireo tanora. Maro ny tanora liana tamin'izany tia afantatra mahakasika ny fitandrona ny fahalemana eo ihany koa mahakasika an'ity sekoly ity. Nazava ny lalana tokony izoran'ireo mpianatra ao Maintarano izay maniry io fa na ho mpanamboninahitra ao amin'ny sekoly ambony akademia militaire Antsirabe. Nandritra ny famelabelarana nentin'ny generaly Pukulas mahakasika ny sekoly akademia miaramila. Sampam-piofanana telo no misy eo anivon'ny sekoly fampiofanana ho manamboninahitra izay mila fahavononana ara-tsaina, ara-moraly, ara-batana, ara-pahaizana sy ara-pinoana. Atao anatin'izay moa zany ny mahakasika ny formation izay misy eo amin'ny akademia miaramila da ny andiany izay raisina ao amin'ny akademia miaramila dia eo ny andiany mivantana zany izay ahitana andreo mpianatra manana ny bac plus 2 izay manao ny concours mivantana zany dia ankizy 17 taona ka hatramin'ny 19 taona tanora lahy sy vavy. Ao anatin'izay koa ny eo anivony ireo andiany PS na peloton spécial na ny PFMCS izay ahitana ireo spécialiste. Dia ahitana koa andiany izay misy lahy sy vavy. Torak'izany koa moa ny fampahafantarana ny peloton interarme koa izay mbola tsy misy amin'ity taona ity zany izay concours izay. Ireo rehetrarehetra ireo zany dia natao andraisana mpianatra, andraisana tanora samihafa izay liana amin'izany fidirana sy ny concours any amin'ny akademia miaramila izay. Tombony ho an'ireo mpianatra sy mpanabe ny fahafantarana izao, ahaizany misafidy sy manampy ireo mpianatra amin'ny lalana tokony alehany, indrindra ho an'ireo faritra sy izay toerana lavitra tahaka ny faritry Melaky. Nampy be be ny mpampianatra satria ananivon'ny fampianarana no anomanana sahady ny amin'izay mety faniriany ireo tanora ireo ny amin'ny eritreretiny hatao rehefa asa rehefa kelikely. Mahazo tombony be kokoa izay mpianatra eto Maintarano amin'ny fahampafantarana izay nomen'izao anay teo ka manome fisaorana lehibe zay ny generaly Pukulas izay nanome fahampatarana bebe kokoa izay tena hitanay fa hoe tombontsoa be ho anay mpianatra eto Maintarano. Nosoritany generaly mazava tsara fa tsy ny ao anivon'ny sekoly no miandraikitra ny fifaninanana fa ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny asam-panjakana ary ny bianco sy ireo ratsamangaikany. Izay ny tapany voalohany tato anivon'ny fampalalamba avao dia isento vetivetsika azo anatin'ireto dokavatra ireto dia rehefa avy eo indray ary. Lasa indray baolina fiodinana faharoa ny Coupe de la Confédération 2022 lalao avy ifandonan'ny LGK Plus sy Marumoka Lens FC avy any Afrika Atsimo ny alahady 6 oktobra 2024 amin'ny 4 ao amin'ny Kazampare Mahamasina. Tongava maro miaraka manangana miaraka mandroso isika iray. Telma safidiky numéro 1 malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. telo amby roapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany zany satria tokony ny hevitra no hibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanim-bola sy mitaky ny fangaraharaha ny loharanimbolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolikoly no iainantsika amin'ny telo amby roapolo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana tsara kalitao azo ampiasaina amin'ny andro rehetra vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra tsy hoela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Hanao spaghetti reza Rossini ihany ny tsara e. Vito! Na spaghetti na macaroni Rossini ihany ny tsara e. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sont heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. taverina satsika anatin'ny fampalalamba vao tapany faharoa dia mbola anengananao hatrany tompoka lasy tompovavy anaraka izany hatramin'ny farany. Isan'ireo mpanakanto zokiny manohy miantsehatra ny tarika sakely-dalana izay miditra ao amin'ny faha 27 taona ny ankehitriny. Maro ny fivoarany eo amin'ny tontolon'ny mozika malagasy tao anatin'izay vanim-potoana izay araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny noely. Mirona mankany amin'ny famorotana ny hira ny mpanakanto ankehitriny antony mamora ny filaza ireo sanganasa reo raha oharina talohan'ny taona 2000 raha ny fanadidina hatrany. Rombe efapolo taona nisy arana ankehitriny nitarika sakely-dalana izay tariny Robert Touve Noël fantatry ny maro amin'ny hoe Noely. Mifototra amin'ny gadona bagasy ny 700 ny hira ary miresaka ny fitiavan-tandrazana ny fiainany nivon'ny fiarahamonina fa ihany koa ny fitoriana ny filazantsara. Ny sakely-dalana nanomboka tamin'ny taona 790 dia 7 mirala zay tamin'izany dia zao moa efatra zany sisany tavela ato dia nisy ny ato amin'izao fotoana izao zany 12 mirala mianaka zay no atao anatiny.
amin'izao fotoana zao izy zany de tonga am'le hoe tarika noely sakely-dalana satria le groupe manao ny évangélique miaraka amiko daholo ihany no manao semaine tanany andraikitra lasa sakely-dalana amin'izao fotoana zao zay noely sakely-dalana azy ny fampisehoana dia mandeha matetika zay fa ny akamarona amin'izao fotoana ny ara-pilazantsara ny tena hoe tena mandeha zany de tsy de henon'ny olona loatra hoe satria mbavohitra sana fiangonana mitety fiangonana ivelany ny tena ataonay fa mbola velona mijoro tsara ny tarika topoko. Isan'ny afantarana ny tarika sakely-dalana ny lohatenikira Araroty, Voangy, ilay takariva kely, Arsoa ny Lakatsika, Taratasin-drazany sy ny sisa. Raha iverenana anisan'ireo mpikambana atao amin'ny tarika Rakotosanany Stanislas tamin'ny taona 1970 ny Noely sy ireo namany. Ny taona 1970 nijanona tsy niantsehatra intsony Rakotosanany Stanislas no ny antony arakasa ka nanohy ireo mpikambana atao amin'ny tarika nanangana ny sakely-dalana ny taona 1970. Sakely-dalana izay avy amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Voangy. Na eo azany tsy fahatombanana eo amin'ny fahasalamana itony ny fiakarana antsehatra sy ny famoahana hira vaovao hoy i Noely. Ny fahasalamana dia mbola ataoko mbola mijoro mbola manatanteraka ny andraikitra zay men'Andriamanitra fa io moa setrasetra ny tany tsy miala amin'ny zanak'olombelona dia tsy maninona fa zakaitsika eny any io hoy izy dia teny filamatra hoetiko zay hoe nasopatra aza ny natiora manao zay analambaraka Noely dia mbola mihira raha tsy Jehova ny maka sakely-dalana reny ny filaza azy ireo zany zay sisany tena sakely-dalana reny ny ato fa sisan'izay sady zanaka rehetrarehetra ihany no manao tarika évangélique. Mbola ho avy tsy ela ozy ny karatronay mbola ho avy-tsika fa tsy miala ino ny tena ny andohana dia tsy miala mintsika raha oharina tamin'ny taona taloha nanomboka tany amin'ny Rakotozana ny sakely-dalana mafimafy ihany mafimafy mandeha tonga fiteny amin'izao fotoana zao moa autoproduction tamin'izany fa ny amin'izao fotoana moa fa miova be ny ara-teknôlôjia dia miezaka manaraka ny toetrandro ohatran'izay fa tsy dia tena miala amin'le mahagasingasy sakely-dalana izahay. Ankoatra ny mampihira azy isan'ny mpanoratra ny hira ao amin'ny tarika sakely-dalana ary mpilalao horonan-tsary ny Noely teo amin'ny setry ny zavakanto efa maro ny maro-boninahitra azo. Tontolon'izay zavakanto izay hatrany nafana ny fampisehoana ny arana tamin'ny tarika Amborona tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina ny ariva teo fiakarana antsehatra izay tafiditra ao anatin'ny fanamarina ny 20 taona ny tarika ho an'ity tamin'ity androany ity. Ndeha rahantsika ny sombony tamin'izay ambiance teny amin'ny Palais des Sports tamin'ity androany ity zay. Tontolon'ny fanatanjahantena indray kosa manana talenta sy avo teknika mampiavaka azy ny ankizy sy ny tanora malagasy raha ny aiady manokana no resahana androany nisy ny fampionana ireo kluba misa 10 mpiantsehatra amin'ny taekwondo ITF natao teny Andotapenaka.
no tanteran'androany teto Andotapenaka ny compétition interclub teo amin'ny club misy adimy amin'ny taranja taekwondo ITF. Isan'izany ny avy any Anala Mahitsy, Ambohimanarina, Ambohitry Manjaka. Fampionana sy fanazarana ny ankizy, hiakatra tatami, ary indrindra ho fanomanana azy ireo amin'ny fananana nasionaly. Manana ny mampiavaka azy ny taekwondo ITF fa raha mita amin'ireo aiady hafa. Mampiavaka ny taekwondo amin'ny aiady hafa dia avy amin'izay anaran'izay hoe taekwondo zany hoe tongotra sy tanana izay fehezin'ny saina. Izay rehetra izay dia tsy mijanona fotsiny amin'ny fampianarana ny tanana sy ny tongotra fa eo ihany koa ny fifehezana ny aiady amin'ny zavatra rehetra zany. Tsy maintsy ampiarahana amin'ny filozofia-piainana ny fahaiza-miady, ka isan'izany ny fahaizana amin'ny feitenana ny maîtrise de soi, ny saina tia karokaroka, ny fananana faharetana sy ny fahitsiana. Efa maro ireo ankizy sy tanora ary olo-dehibe miatsehatra amin'ny karazana aiady tahaka itony, saingy olana goavana ho azy reto manokana ny tsy fisiny ny fédération na mifehy ny taranja. Maro dia maro ny ankizy sy ny olo-lehibe izay mikatroka atao anatin'ity taekwondo ITF ty. Ny olana nefa hatramin'izao dia tsy fisiny ny fédération izay tena mifehy azy. Eo ihany koa ny zotra tokony ho arahan'ny lehibe dia ireo zokinay mba ahafahana manangana izany fédération izany ary nijeren'ny ministera manokana izay zavatra satria maro dia maro ireo ankizy izay tezaina ao anatin'izany izay hoentinay ao amin'izany fanabeazana izany tompo. Manana talenta sy ny avo teknika isika, indrindra ireo ankizy sy tanora, ary efa samy atika fananana iraisam-pirenena. Tsy mena amin'ny tany vokatra sy ny fahaizana ananan'ny ankizy malagasy. Tontolo izay fanatanjahantena izay zany fa eo amin'ny taranja baolina kitra indray-gosa resy tamin'ny isa 3-0 ny Elzeko Plus avy eto Andolamangy ary nifanandrana tamin'ny Marumo Galon avy aty Afrika Atsimo. Lalao izay tafiditra ao anatin'ny Coupe de la Confédération africaine de football. Ndeha arahantsika ny sombotsombony tamin'izay lalao tetsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina izay. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena no entsika nakatonana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Olona maro no lanin'ireo mpamily fiara any Frantsa tamin'ity fiafaran'ny herinandro ity vokatry ny fitokonana ataon'ireo mpiasan'ny raffinerie. Efa mialany ny tahiry eo anivon'ny mpanjara amin'izao fotoana izao. Itsankilany kosa ireo kompania lehibe roa any an-toerana nambara androany fa itoy ny etsika ity. Fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Tsy mbola misy ny solika atao amin'ity mpanjara iray eto Marsay ity ho an'ny androany ary mandritra ny fotoana tsy voafaritra. Ny solika izay ankina ny fampandehanan-draharaha ho an'ny mponina sy orinasa maro. Ho an'ity lehilahy tompona orinasa misehatra eo amin'ny asa vaventy, tsy misy asa ho tanterahana manomboka rahampitso raha tsy mahita solika ny tenany. Oratilo nivezivezena, nisy mpanjara nanana tahiry saingy tsy mahasahana ny filana. Kilometatra maro ihany koa no hita amin'ireo toerana hafa, filarana amin'izay tombon-tsolika fantatra fa mbola misy.
amin'izay mandeha ny lamina amin'ny sampamily mampandre ireo namany hita toeraka fa ale fa efa lany ny solika amin'ny toerana izay laharana ka tokony hifindra toerana hafa hisoroana ny fitombony oravery. Tranga izay mitovy amin'ny any Montpellier voatery tsy maintsy hitododo iverina ireto fianakaviana nikasa hiala sasatra no olana eo amin'ny fahitana solika io. Tsy ivona fototry ny olana ny fitokoana ny mpiasa ao amin'ny raffinerie Total Énergie izay mitaky ny karama ara-drariny ary tsy mbola fantatra hatreto ny fotoana ataperany etsika izy ireo. Dia izay tompoko lasa tompoko vavy no entiko mamarina ny fotoana ny fampalalamba vao tamin'ity alina ity dia mbola mamerina ny fankasitrahana ho antsika ninaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany. Mirary torimaso sambatra amin'ity alina ity ary mirary ihany koa ny herinandro mahafinaritra ho antsika mianakavy izay hiatrika ny herinandro vaovao manomboka ny andro ny rapitso metrika ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka iray tompoko lasy sy tompoko vavy. Vous a présenté Ni Vavao. Vous a présenté Ni Vavao. La farina ara-pahasalamana tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra na raha inao teo niaraka ty amin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.